Gasy Rakoto. Radio Don Bosco. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Mahafaly ny Radio Don Bosco ny malotra anao ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Afon'Ambatra. Tantara indray miseho nosoratany Razanabary Voangy Lalao Joséphine. Rakoto Miravo Clerc Antsaravaka Faly Anjarliva Sinezy niaraka tamin'ny Arliva sy Eva Lili no namelona ny tantara. Panatotosa Bruno Rakoto Malala nandray ny feo Tovy Razana Mamonjy. Tena enjany zany a. Ndry anga tsy miasa reto nareo mianaka amin'ny tonga sahady. Tsy miasa e. Congé ve? Voaroka ka. Maninona tsara. Orisy mianaka voaroka ahoana nareo e. Ny mpiasa rehetra mihitsy rery eny a. Nikatona ny orinasa. Andriamanitro, tena marina ve zany? Enao tiako. Zany ve dia vazivaziana sendra. Tena tanterahany ihany le adroadro ny fony lita amin'iny ry dada. Le hoe alefa maka vakansa daholo ny mpiasa tsoatsy. Tena sy no mandreraka ratsy saina. Fa inona hono ny antony reto a? Ka tsy mifanaraka izy roa lampiraiombonantoka ary neny a. Lesonao tompony orinasa? I fon lisy tsainliriny eny a. Fa tsy mifanaraka maninona? Ka tsy mifanaraka ohatran'ireny mpiray asosié rehetra ireny ry neny fa inona indray ara? Tsy mifampahitoky angamba na hoe tsy miray hevitra. Nefa nge dia mpiray tapo e. Ozy. Ary efa fanondry zalahy mihitsy le izy. Tsy efa ohatran'izany koa tamin'ny efa taona lasa ry dada. Mbola tsy niasa tao moa tamin'izany ko. Tamin'ireny anie nisy nanao baolina nentana tao am-piasana e. Efa mitetina ho atapitrisany maro. Dia tsy hita mihitsy ve ny olombeloko e? Tsy hitako. Zareo tsy naka polisy nanao ankety fa tonga dia voaroka daholo ny rehetrarehetra tsisy ny tenina ray ary. Dada ny koa aloha tamin'ireny. Ka zay vao miverina nanao recrutement vaovao indray zareo e. Dia mbola naverina dada. Efa darefa izay no natoko isan'ny lita amin'ny mpiasa roanjato isy. Za fatany fa tsy havita angalatra mihitsy aloha e. Zay koa no nandraisany any lahy niditra tao. Dia inona aloha ny atao reto fa izany eo ihany a? Inona moa fa dia somera indray aloha zany ko. Mba moramora ery sady filazana ho azy. Anga olona tsomakanina dia ahoana ny hofatrano, ahoana ny tsiro? Reny aloha no nomeny ka raha na 3 volana avy. Karazana préavis zany ra sendra. Afaka ny bolana hono miverina rehefa mifanaraka izy roa lako. Fa riny ve sy no atalataly? Dia inona no an'le olona amin'ny 3 volana zany? Asa anaovy kafe aloha diniana an'izany fa tena mandreraka ny raha matoty e. Tena mba marina e. Raha za aloha tena tsy manaiky afatoriako e. Misy lalana amin'ny fedoholana e mpiasa sy mpampiasa e. Enao tsiko, iza koa no lany andro hiakahidina amin'izany eo re.
sady ady mipanakarena veriny eny atody ady amambato zalako moa mba tsara karama eny sady ny asa mampiadanako ry dady za moa de mahatoro fotsiny ianao ataonao ka za efa soara andany ena ietsiketsika aninona andray aiza ny kafe teo raha sendra fa de oatra sivo ampidina re a toanana safoana oa zany ataonao loka zany da fa ahita inona indray hony a tsitsitsiana ny vola zaoko atao ampy am-bolana zao ny karama telo volana iny na izany ara tsy ho reraka am'izany ve ny tenanay raha de zatra mihinana hena matavo marinako tsy maintsy miafitsika manomboka zao andriamatoa aka na izany kosa za amin'ny fidiana aloha ena kely mihitsy raha riva ianao ka tena tsisy efitra ho azy any radezy a efa folo zao no mividiko atao rony miaraka amin'ny ovy sy ny angivy eo zany no ihainanetiko tsy maintsy zany moa ny ihainanetiko zaza miasa mafy manasa lamba mapiritrano maninona mahataty ianao matory fotsiny eo ampandrina eo mamaky gazety mijery tele fotsiny nefa memeno ohatrin'inona raha mahatotia ka inona ro nataoko hoe efa somero de ionona fotsiny am'izany maninona raha mba mandeha mikarokaroka asa tao ohatran'ny tolotra any aloha fa eo de lozana mipetraka fotsiny eo eny ka za aloha tsy mananaina nandehandehanana am'izany kosa rehefa mahita ve tolotra tsy ahita ho akoho izy miandrasa za mana milatsaka avy any an-danitra eoko za aloha raha avy zay tsy mety de andeha ho any amin'ny sahondrany efa ratsy io ny zanako ve amela ho fatiny ny anoanana eto zay ianao zay ro volana zay ny lasa tena efa manify de manify angeny eto an-tanana radezy fahoana ka fahoana nalohako aneny hofatrano telo volana sy ny jiro iza ny tadiavina ho roan'ny tompotrano eto afaka tapa-bolana de tsy misy atokona tsony ao na vomba ray azy sola sendra mba misambola alohany amin'ny sahondra de omenana ny azy rehefa mba miasy de anatena ny volana tanan'olo ohatran'izany foana ve radezy sahondra koa nge mba manana ny tokantranony sy ny zanany eno re sao aloha izy re enao koa ty zato misy avotra ihany tsy aridada sy niny fahoana tolotra ialahy koa ty to manaitra tafarina mihitsy alesy ka zao hoe misy asa any gardien lizy sady telo volana efa be karama be aiza lesy zany tolotra le izy aloha toerana miataka kely ny vilona tsy maninona lesy zany trano voanamboarina zay le izy hitsoarina mako moa no nahita azy zalahy tsy efa mba nasaiky ny taditady dolo eny tsara kosa zany tolotra zany ny zaza débrouillard zany mahinao aloha de ahoana lesy zany ahoana zany sanako ka zao ry dada tsy maintsy miaona amin'le patron aloha tsika sy dada zany hoe efa natorony joary aloha ny tranony de honao ty de roviny zany ka narapitso azako ihany rovina indray so lasa ny olona ihany ny toeranako tena marina ny enilahy tsy mahinona lesy zany makantsika rapitso misaotra lesy vainina kely sy vita an'izany engery dady tolotra ahoana tonga de manome avance izy manitra lesy adety mandrofina re menaka misaotra tompoko manahoana tompoko salama tsara fa misaotra ka inona no azoko ataonareo zay azafady tompoko momba n'le hoe asa gardien tompoko ka vonony zay raha ohatra hoe mbola tsy nahita olona ianaoko oy le any ambomihery ve mbola tsy nahita olona ka eny zany hoe efa nisy any fa maty tampoka le reny de niala izy zany ve raha ivolana ihany izy nitaoko fa ahoana tompoko afirina moa zany le ilanao anay andro amin'le tananao any azafadyka telo volana ihany ka hotoizana mantsy ny fanamboarana azy aoriana zaiko fa trano voamboarina mihitsy zany
Zany hoe ny anankiray fa vita dia ao nareo mipetraka fa ny anankiray lehibe eo ndrefana mbola eo andalam-pamitana azy zao. Zany hoe ay trano roa. Trano roa le izy ka ao anaty tambora ihany fa fifikely fotsiny no nanasaraka azy dia rehefa any moa zany nareo mahita azy fa zao rehefa mazoto fotsiny nareo dia oroekeditsika dia mandeha mijery azy ery tsika. Tena mazoto saika eny ary andoharitsika hijery any zao de zao zao de zao ka vonjena mantsy le fotoanako dia antsika manao ny taratasy dia mandraikitra ny karama zany hoe afaka tonga dia manome avansa nareo raha mily nareo ka tena ilainy zany tompoko eny ary tompoko. Mandroso nareo mianaka reto le trano zany hoe tia le ipetrahanareo efitra efatra io roa ambony dia roa ambany malalaka tsara dia misy dosy WC ao anatiny misy verandra koa moa zany ndray tsara kosa ko eny male sady mbola malalaka be ny tokotany tia ndray le anankiray oay to tena trano be riana roa mihitsy ny ambanindrehetra ny vita aloha zany zany hoe fa azo ipetrahana ihany dia efitra ray ambony amin'ny andrefana ao amin'ny premier étage zany hoe dia ho fefy hazo kely io no manasaraka azy dia misy vavahady hazo kely afaka voana tsara avy any anatiny avinge avy jereo ato nge oay ary femy planche sy ferarongy io tokotany izy dia gravy sy fasika reo zany no andrasana tsy reo ihany ka ao amin'le efitra ray malalaka be ao ambandrianao feno somamy taonina dia misy karo anaty baoritra dia fitaovana fanaovana trano be dehibe complet moa zany tena complet mihitsy avy misarika mpangalatra marina zany ko ka tamin'ny voalohany aloha ohatrany nisy nanandrana anaka ihany fa tsy haiko to misy fahavoazana daoly le olonako zany ve fa fahavoazana hoana moa tompoko azafady ka matimaty ny aran-doza daoly farany dia tsisy satsony marina ve zany raha misy azavaiko anareo fa le rahalahako zay mantsy no tena tompony ty tanany ty i Rasatary Varture malaza mpanefoefo be izy za moa tsy teto fa mbola tany majanga tamin'izany dia no maty izy zany hoe vao nylozam-piarako dimo no nafaty azy dia zay vao niakatra teto ary nametrahany andraikitra rehetra momba nyty trano ty namela taratasy tamin'ny vady tany izy zany hoe 3 volana talohany nafatesany ay ve mbola zandroko lavitra izy tsy nanambady ary tsy niteraka koa fa mpiara-miasa mibetsaka Mademoiselle Brigitte zay sekreterany sy mpiara-miasa akaiky tamin'ny mba fantatro dia zay tsy mahalala momba azy sy ny asany akory fa ohatrany manao fanondranana sy mividy entana izy angambany ny ray aman-dreninay moa efa maty dia zay ro larery ny naterany zay ny tantara fohifohy raha fitininy ay ve zany ny tantara raha misy adray raha satramanana Julien moa zany azafady fa adiniko tokoa ny teniny anarako niasa tamina orinasa ray tany mahajanga ary mbola manana orinasa ray eto koa dia faly mahafantatra anao koa Andriamato Julien raha Coutson Désiré no anarako ary izy kosa no tolo-drazanako dia faly mahalala anareo koa ny tenako zay ko torak'izay fa no azafady monsieur Julien on zay ry tovolahy ianao teo miteny hoe to nisy fahavoazana ny aran-dozadoly sy nanandrana nangalangalatra tato fa aholy ay ve zany hoe le zandroko nohatra ny olona hafahafa zay masomasom-bitana tsy azo anaovana zavatra hafafy zany ny olona aloha milaza fa masika izy ary betsaka matahotra azy fa tsy haiko dia zay ro lahy moa efa ilany tsy niara-mipetraka fa samy nanany fiainany izy toka tena moa za moa zany manana vady aman-janaka ka
raha tsisy fanontaniana ntsony dia roso amin'ny fanaovana taratasy tsika sa ahoana? Andao ary ataoko ay fanamariana farany fotsiny tsisy etana atao trano fa tsy maintsy mifindrato mihitsy zany nareo no mipetraka ao anatin'izay 3 volan'izay aloha zany ve? Fa afaka manome fiara ihany hitomana ny entanareo dia ahoana zany? Tapitra zany 3 volana iandrasana an'le trano any dia ho aiza indray nefa sika hitady trano hafa indray zany? Asa ka izay koa zao ny tena lehan'ny eritreritro mahita sosikevitra ary neny hoe ahoana? Atsoy aloha ny faraliza hipetraka ato rehefa miveriny tsika dia mody any ambanivohitra ny raha izy tena mety tokoa zay sendra liza sy izy mianaka ihany ny hofatrano no hoe alohatsika koa dia netatsika moa zany ho entina daholo zay tena ilaina ihany raha no entina akelinina ny daholo nefa ny ka afaka mametraka vola kely ho an'ny liza mianaka koa anetsika akoatran'izay afaka mifampiantso koa raha misy vaovao inona moa ny olana zay zany aleo fa atsoko ary izy ahoana ny fahitanao ny trano malalaka aloha sady tsara fa hafa sady ohatry mangina loatra atao inona zay ny tabataba raha sendra ianao ve tsy efa aleo tabataba kosa na izany azako ohatra ny hoe tanàna very zany tsy very fa miery ny eny ambo miery eny anarana fafa aloha tena mbola tsy fahengo kosa le zany tokola zany fa atao le vataty fa zalozanareo mianaka mivanivany eo fotsiny ariva indray tia ny andro dia tena mahafinaritra iny zany mitazatazana eto andavarangana eto zany sendry jereo rehetra zava-maniry manlombona be dehibe tsy ampitetsiretsinge lobolobo be daholoko tany tsy misy tompony koa ngamby io zay ianao zay tena mitokatokana tokoa ty trano ty lavidavitra ndraiky ane vao misy trano hoe marina raha gady nitokana no ato raha mba hatrano any tanàna veriko ary ohatry no avy zany oran'izany fa andao hiditra tory dia itio ka ary iny ty mampivadika andradesy ty marina tsy taitra mihitsy ka ora matoty tena mafana manevikevika be nge ato mandehana mba hangalorana any ambany mihitsy aloha raha sendraka marina ka raha ianao maka noho izany irahanao ohatray mariny ty irangaty dia mba tsy azo irahana mihitsy zany nareo eo ianao hitsanganako ary ino zany raha sendra asa sy nampidiriny zanako ao angamba le angady eo atokotany io olotolotra efa matory raha izy fa inona ary ty mivazavazy ty ohatrany tsy mbola matory zany izy fa milalao telefonina fotsiny olotolotra ahoana ary dada angatsy nampidiriny laly angady anamboarana fefy teo lesy efa nampidiriko daholo ka kiny zany menjera be ao zany ka tsy aty zany fa tsy am'le trano atsy-ambadika planche menjera angamba fa mitsoka mafy ny rivotra zany olety finina daholo zany fa tsy enina ve zany ohatra menjera daholo le planche mitobo tasy amin'ny tokotany tatsy ry dada zay ariko reo tazako andavarangana reo avinginareo jereo reo tsilovoko reo reo eny lesy fa ahoana nefa dia planche mifanindra ny lahatra tsara ny teo reo dia tsy haiko ry dada zara mba gagako andao hiditra toa aloha fa rahapisy jegana akaiky efa amin'ndraiky mbe folo alina verangako tena enjana vao vita iny ndatolotra
sady lena be dolo le azo sasany. De tena mahagaga le tsy raha azo milahatra tsara ohatr'izao ny anjeradolo ohatran'ireko. Ka mety nisy ny tsingila angamba ny tany ambany indrindra tanyko. De izay tokoa angala iziko. Ny andro aloha dada fa tsy emboka be azy zanyko. Ka na izaho koa aza nily ty. Oay, masoko ve ho androsa? Aleo kosehako mihitsy. Olike, fa ino ty mahavaliana an'lahy jardiny an'lahy eto Tsy zany ry dada fa ino? Itsy efitra ambony itso Manino ny efitra ambony io letsy maninona io? Otra ny metsy angely rideau menamena Ekiko, ny tsofon'ny rivotra lesy zany. Tsy zany mihitsy ry dada. Otra nisy olona nitsikilo mihitsy teo. Aza medala letsy ry tolotra. Angaho misy olona, iza mitsikilo amina? Tena marina nge zany ry dada. Tena otra nisy mihitsy teo. Ry tolotra. La zany ane ohatry ny mampatahotra atondra sa tamin'ny fafa nge raha sanatrika misy mpangalatra tafiditra ao na entana very le ty andao misy roa jerena zay misy an'izany ho amarininy. Ery manolo zavatra olo leto amina. Andao lesy. Ty zao le efitra tiako, maninona? Ary manivatsiva lala tsara be vao tonga ato farana nefa nyrihana faharoa no misy an'le efitra. De aiza zao ka aiza. Varavarana mihidy be, tsy mivoa akory. De ahodina raha mipoigny tsy mety akory. Io voainy lara mahavoa lahy. Eny marina, tena nihidy be tokoa. De zatoko ve mandroro tena mety nitsofon'ny rivotra marina zany fa misy vaky kely nge le fitaratra. Zay angaletsika. Andao andefatsy. Tena avo ty trano ty efitra be lehibe no mbola tsy vita. Ny sasany rindrina fotsiny no mijoro de maty rehefa babangona. Aloha mba hitazana izy mba aravarakely tsy mihitsy vetivety. Ay, mahafinaritra be. Alana kesika midadasika midina de moza maniry tena feno mihitsy. Maitso mahavotolo zay jerena. Oy, ary misy tovovavy makakita io. Jereo raha tsy mitsipona vonina sapin izy. Misy fanotaka de tazany andraso langa ho fahitanana. Saliny! Oatray, lasa nitsokana andositra ny anao vavy. Ento ary tongotra ozizika. Fa mbola aiza ihany lary tolotra. Ty lesy. Mba midina am'izay hoa alafa be de be ngely tiny raha mbola atao ato Ho avy rery dada. De maty amana. Oay, dada fa naninona ianao? Ny enjera letsy. Maty afitombenako. Naratra ve? Fa totona be ty fotsiny ako. Fa nareo kosa ve tsy mba mijery ny vananotohatra ka nijery mihitsy fa ohatry ny solifatra kely ny kapako lesy. Tena narary kely mihitsy. Olo mitsangana de raiso ny tanako tena nahazo takahita tsy fidiny koka. Ijery kely lesy sao de mba mangana be izy ao ka. Oay marina. Maninona? Tena mivoaramena be tiko. De misy kika kely mandeha raha io. Zany velo ty. Hitako ny tena mangery letsy. Andao asina fanafody any an-trano ka. Tsy meloza. Ndray zany nahita ny avelon-drasatamana Artura Masimbitana nitsikilo teo amin'ny varavarakely. Moa ny raindray natosiky ny avelony nanao grisarisa trany ambany ka voatevika mba amin'ny fipetrany. Aza de miredredy anao toty. Zany moa de hitanao mihezanako. Tsy anao ny teo amin'ny toerana ka de fa tena inona loatra re. Mafana aloha le rano raha andro zato izy. Mandehana aloha dada manao voalohany leo sa andeha ary aloha. Hitatio famoahany io lesy azafady. Ny avelon-drasa tariva Artura oziny eny. Sao de mba zany tokoa re.
tsy mandainga arangamo masoko a. Tena olona mihitsy le tazako ny sirana antsikilo teo. Sady mitovitovy endrika amin'ny Rasata Julien. De hosana ty ve misy mistera fonosiny io trano io e. Ohatran'ny hafahafa zany ny akala tao. Dina koa zany ny antony nampitsiran'le tovovavy hitako nakaka tato ambadika atsimo tao inika. Marina tsy ohatran'ireny mahita matoto reny izy nahitako. Tena mahagagako. Andeha tsena any Ambotro aloha e. Any lavitra be averina eny e. Any vao misy mpivarokenako. Dadanao mitady eny. Aleo andehanako any e. De iza ny andro ny tananan'olona? Dadanao ange mbola tsy mahavita manao zavatra mafimafy e. Ataovy izay asainy ataonao fa aleo zany andeha ho any e. Sady mba te hijerijery tsena ihany koa. Mandeha ary. Ohatray, efa lasa angano nenina telo ty? Dia inona moa zany le atao ry dada? Le tiako le izy. Mandehana lamino le fasika miparitaka be ao dia siborika manodidina azy. Le aizy zany e? Le tiako le izy. Le ao tokotany andrefanao le sy fahaizandray azy. Mandriraka. Dia oatra malaina be hiditra rery eo andrefanao koa. Dia aiza ny lapelina? Ihany le sy fahaizandray. Ela ty very tolotra maninona. Jereo ambanin'le tohatra ao. Ao daholo ny fiasana rehetra nge. Eny ary. Ary mahagaga fisaka miditra ato amin'ity tokotany ty dia maheno fofonato foana. Zavatra ohatran'io maimbarakina zany. Aza aloha zany lapelina zany ho jerena fa tsy aity eto. Mantoko le fasiaka mavesatra ka. Ary inona iny? Andraso hoe to ilana karapanondro. Maidolona izy fa ilany kely sisa tavela. Tsy sary ty sady tsisy anarana afantarana azy ko. Zorony kely amin'ny soniany be ny tanàna dia natao tamin'inona zay sisa no hita. Ny laharan'le karapanondro maidoly. Afaka. Fa nisy fotoana ve zany mainty trano ty e. Nefa atao tsisy maintimainty ny rindrina. Asa latsaka angamba dia maiko. Aleo rangato izana ny asa fa atoandro ito ihany marina. Efa tonga ny eny? Fo azoko izay nilaiko dia nody ako hijanony elaninina any amoron-tolotra. Ena sy akondro ny vidiko dia siramamy kely anaovana kafe sy salady. Tena valaka nandamina le fasika atao marina. Reo aloha misy raha manonaka netoko raha inany ianao e. Misaotra ry leny. Katolotra, ay ve hoa misy tanàna ihany any ambany atsimo any? Fa ahoana ry neny e? Nisy kala kely iny ny viky nandeha teo alohako dia lasa ny any atsimo any. Ny vimbina arona avy ny atsena. Tsy ala kely ohatran'izy zany ry neny? Zarazara hoditra lava volo iny izy. Efa lehibe ve zany sa? Eo amin'ny 20 taona io ngamba. Saika iresahako anontaniako fa nandeha dimaika be dia sady ohatrany nandosindositra. Navelako any koko. Zany ve? Tena le tovovavy hitako nakaka tato ambadika tao zany. Fa nampomea koa dia ny olona rehetra izay nahita teny an-tsena dia maninona ry neny? Tseritsiry be ohatrany hoe hohaniny masony za mihitsy amin'izay atonina dia lasa miatakataka daholo. Ohatray, fa maninona kosa ry neny tsy haiko re sady tsy esako saina koko. Za olona mandalo no etiko. Raha efa tonga ianao dia mba ampiakaro kafe kely aty azafady e. Izay le feo. Ka
ka ny enana tokona sany kafe nampidinina e. Iza ny tianao? Di ataovy daholo lefa sy ataovy afo anankiroa ny aho dia mety zany e. Enjana. Atao baikonao patron. Alina indray ity ny andro sady manevokevoka be foana. Aloha rangahy isorona mihitsy ny akanjo mofo atory amin'izay ary minitsy latsaka ity. Le silaka karapanondro natsofoko tao aposiko tao kay dia adiniko. Ary aloha petraka eto e. Zay. Ary andao hitaboka amin'izay fa tena reraka zany ka. Ary aiza zany e. Hoy, efitra iny tiany idirako ty. May marina. Toa efitra malalaka be maizimaizina. Latabatra vato io avotrano io. Fa ahoana koa ary zany e. Ary misy olona be dia be mitoloko nge ireo mivody rindrina ireo e. Manino ireo olona ireo? Maizimaizina koa moka tsy hitako. Ary inona kosa mivoatakako zany? Anaso hoe ay le silaka karapanondro. Fa ahoana ary ty tonga ty e. Dia maniza ary ty. Za lesy ny tompony iny Fa izy ianao e. Eto aty. Fano ny anarako. Andriamanitro. Ary to maidory inge zany endrika areo zany e. Hatramin'ny akanjonareo ny vatanareo mitsongy. Tia esory ato alesy zay kely sisa hitanao tsy manina va. Esory ato esory ato esory ato esory. Olotolotra fa maninona nareo zany e. Olotolotra. Tolotra. Inona ho mampikikika ny lato eo inona? Inona mampikikika ny lato? Mampisangana marary mihitsy ve lesika? Ohatrany hoe misy inireny tena nanofo ratsy ary dada. Nofo ve lesy dia mampikikika. Ary nakaiza le silaka karapanondro teo e. Silaka karapanondro inona ty zany napetraka teto ambony latabatra teo re. Hitako tao anaty fasika tao. Aiza lesy no ahitako an'izany matory lafatsy. Bandy kely miretirety. Andro amin'ny folo sasany alina ve lesika? Matory lao eny ary dada. Fa inona raha nidika ny nofo iny? Misy zavatra tsy milamy marangady trano ty. Tena sahako no miteny an'izany. Indrindra moa fa io trano andrefanio. Iza reny mety mahalala ny tatary. Mino araka fa manodidina reto ety raha nytanina fezo izy iteny. Ary so dia izany raha mijerijeren'ny olona neny sy antsirany azoko. Tena mety zahay mihitsy aleo verina torika. Aloha idiko karesaka io varavarana io. Angatady efa miforona eny? Efa tsaratsara dia lasa ao andrefanao. Ay ve. Isotro kafe kely aloha dia amonjy azy ao e. Ary iny ty mahavarina dada hoa. Ka reto tapatapaka boango reto ay. Efa teto ve reto atramin'izay? Asa? Tsy mba nahadinika an'ireo kosa ary dada.
ka ohatra miparitaka tatsy ambany tatsy lesy no tsikarotro tamin'ireo ka ahoana dia lasa milahatra be ohatr'ireny hoe anaovana safaudazy reniko. Tena mahagaga tokoa raha izaniko. Zay alesy tolotra vao tena resy lahatra fa misy olona manandrina miditra ato amin'ny alina. Dia ho savy izy ry dada nefa efa fantatra fa misy gardien ato. Asa mety mba olona vitsy no mahafantatra an'izaoko. Fa raha zao no izy dia vao tena anaovana andro masopokon'olona ty zavatra ty. Iza amin'ny fokon'olona iandry eo ry dada. Sika selala izy fizandray tsy afatsika angamo zany amin'laka. Etapy finandrasana amin'ny alina dia 8 heures ty zay paikany azonavy izany. Za kosa aloha tsy mahavita an'izany na omeny dada 10 mihetsy azy. Dia tonga ry lahy dia mametra démission monsieur Julien raha izany. Mametra na démission. Raha zay hoe tapifiandry amin'ny andro alina ato amin'ity tanàna ity kosa aloha tsy lasaka. Tena mamariny. Ka izay lesy no antratrarana azy ka izy indray zany lahy miandry azy ka aiza. Avy eo amintsika ihany mihaino sy mitazatazana fa inona ry. Ety lesy tena pantsy. Fa inona mihitsy zany no tsy mampazoto ny lahy amin'izay fa tsy azoko angely tolotra. Inona? Misy lolo ty tanàna andrefa ny tir dada. Maninona? Zany ho ahy misy lolo ty. Tena ataoko hoe adaly lahy ka tezitra. Marina zany ry dada. Andraso ary toy izao nge nofoko alina le za herinareo nitsika mafy iny. Dina zao nidikan'izany ka. Izy zany le hoe fano zany ka. Izy le fano. Mety olona mipetraka tato talona ny asa tato. Fa mahay daholo nge vatany ho ahy. Tahaka an'le silaka kara-pamondro. Tena mahatsiravina. Dia sonina ato ahoana izy io zalahy. Dia tsy haiko ry dada fa izay ny tsy mazava amiko Andraso aloha fa mbola anao enquête monsieur Julien tsara momba nyity tanàna ty raha izany ka. Lamindamy mandray aloha reto reto bozaka reto zao tokony soroana daholo ihany koa. Allô monsieur Julien, miarabanao tompoko. Radeza ihany Ay mo manao any ianao misy radeza dia inona ny vaovaonareo any? Mila vola ngasa? Tsy dia izay loatra fa saika anatina anao mihitsy ako. Misy zavatra vitsivitsy tiako mba anontaniana mantsy. Ay ka momba n'inona izay? Momba ny tanàna ihany ka. Tamin'ny fahavelon'le rahalahinao fony izy nipetraka tato zany. Ay ve ka hitanao za io zao nefa tia mahajanga dia vao tonga afako maly mihitsy ko. Misy zavatra mainka akarakaraiky ty azy mety hoe ahasitra ray volana mihitsy aza no tiako. Zany ve? Fa ny fanontanianao azoko valiana eto ihany ka araka ny efa nilazaiko anao. Entreprise fanoranana sy fividianana entana moa no nataon'ilay zaniko tao reny matériel fanamboarana trano reny zany. Ciment de gravion de ferraron sy ny sisa. Fa tsy nivarotra azo very zareo tsy nivarotra izy ka. Zay azo hitanareo ao zany ambony nanamboarana ny trano nanaovana ny safaudazy daholo Arona be dia be mpiasa zany tato tamin'izany sa ahoana non araka ny henoko aloha zay ro lao tsy dia ny faneraserafiry nge zany hoe samy variana tamin'ny asany avy mo ny toerana raha tonga mifanalavitra be. Zany hoe tsy misy fantatrao zany reo mpiasa tato ny anarany ohatra. Tena tsisy fantatroko. Akoatra ny mademoiselle Brigitte le sekreterany. Iny mandraindraindray rehefa hoe sendra miantso mantsy ka tsy ao i Arthur ohatra nisy gardien iray izay koa fa adiniko teo moa le anarany ko. Ary lasa iza zany zao le hoe mademoiselle Brigitte ka. Maty niaraka tamin'ny Arthur tamin'le loza-piarakodia izy. Izy Arthur angeny tao anatin'le 4x4 potika tanteraka le fiarako. Miaratsy mibetsaka aloha namofo tamandry monsieur Julien. Tsy maninona ka. Fanontaniana farany re azafady. Efa henonao ve hoe maity trano ty sanatry le andrefana nytiako lazaina na nisy zavatra maity ao? Ohatra tena tsy mbola henoko mihitsy aloha Zany ve? Fa ono ahoana no anontanianao an'izany ka maheno fofona afo zay eto tokotany andrefana etoko indrindra rehefa arivariva sy amin'ny alitra. Zany ve?
tena mbola tsinoko mihitsy eny ary izay ihany misaika anontaniako anao fa misaotra betsaka misy ziny azafady nanelingeliny tsy maninona misy radisy azonao antsona foana raha hoe misy vaovao indrindra moa raha hoe mila volonareo eny le tompoko mindraso dia mandram-piona ary mandram-piona monsieur radisy fofinafo amin'ny riva sy alina ozy izy monsieur radisy tena tsisy hafa milazain'ireo gardien karamaiko teo aloha daholo zany tsy azoko fa inona ary mahatonga an'izany zahako moa tsy mijanona riva sy alina anyko aleo jereko akaiky mihitsy zay rehefa miakatra any aho de gaga amin'izany fofinafo lazainareo zany mandeha any nemy makora alina dia no tsara style hoe entana miala amin'ny toerany sy mikorotany ity eno za tsy niny mihitsy raha tsy ny masoko rono nahity le ty manko tsy nahatsikaritra an'izany izy fa zany tena nahita azy tao ambany tohatra tonga rasindry ka za tsy mbola nitsofotsofoka tany mihitsy misy varavahana vizay koa areoko mihidy be io zany zany ka takotakona fa tsy tazana tsara raha tsy tena mandinika ka any amin'ny dada veloha ny lakile an'izany sisa afa-tsy ny lakile any debo fitoerany entany lesino atya le misy an'le simence caro misy ferraron sy cornera be dehibe koa ao ary hitana amin'ny baoritra maromaro to hoe poigné sy serure sy ny karazany angamby ohatrohatran'izany tena hitana lafo vidy be daholo nefa tsisy mangalatra ary le ty tsy matadidy efa hoe zay nanandrana nangalatra dia nisy fahavoazana daholo ka inona indray avika dia tsisy sany tsabaka tsony masimbitany monsieur Arthurako tsy zany any reneny fa tena misy lolo io trano io misy lolo mihitsy io mba tia henony fitantaran'ireo gardien teo aloha letsy mba nahenony entsika sy nahitanitatsika ve izy reny asa fa monsieur Gilin tokoa aloha to niteny taminareo niresaka tamin'ny telefônina teo hoe nisy gardien koa ny asa tatao monsieur Arthur tato efa adiny noho ny anaranko ka tsy maintsy zay gardien zay zao no mahafantatra zavatra be dehibeko aiza re zany olona zany iza moa no azonao anontaniana an'izany aty kefa hoe zay olona hita rehetra miatakataka sy mandosondositra daholo ka matoa ny olona mandositra ary neny dia matahotra izy iza ny atahorany zavy tsikako zay rehetra mipetraka ato zany hoe misy zavatra mampatahotra azy ato anovo kafe indray aloha fa tena marary ny andohako zany indray le kafe an'lerangaty andao hiakatra toro fa inona no mbola mampianana ny lahito ty ohatra manana tsindromandry ratsy dada efa eto moramora elahy aloha efa ty akaiky ny lahy tya novinoko mihitsy aloha ny jiro zany te mafy aloha fa misy olona ao tokotany andefanao io fa izy ary dada ka tsy fantatro hoe enonenge enony lahy tsara misy mikapoka maro to zany tsy olona ray le ty fa maromaro rona telo zany mitarika azo zany sasany marina zany dia sanatry mpangalatra very dada tsy fantatra aloha fa andao aloha tsy kiloviny eto an-davarangana le tsy andao dia zao voay moramora aloha ivaravaran-davarangana io laso ary zay azo indrikitsikatsy aloha sady mandady ihany zay dia ao samy mitaka moramora aloha milohantsika sy lahy zao tazanylay misy olona ve tsy mahatazana ny minina ary dada tolotolotra nefa inge dia zany mbola mikapokapoka zany ihany eny fa tsy tazana veto andao ranga hitinana any hitao zay ataony andao jerena any zany ve dada tsy maintsy saly ty fa raha tapotra ny sarisareny io ny etan'olona dia ahoana andao ary andeha ivoaka anganareo mianaka andeha hojerenay sy hotratrarinay aloha zao mpangalatra voka nga misy mpangalatra za koa anaraka anareoko za ve ajanonareo rereto ohatrany sady misy mikasokasoka koa any anaty rindrina any manaraha ianao aoriana raha andeha oetiko zany ty langilangy be tiako dia za hitondra nyty baraminy ty ny aloha zany ty vato ty misy no etiko vo tazako lavitra tonga any dia raha rafako amity ary andao dia voay moramora na faravarana lesy
mitondra torche lalotolotra dia tsy mbola amparetina aloha eny rery dada. dia aiza za mbola mikapokapoko zany eno a tonga eto mivavahady kelitsika voay moramora io karetsaka io ry dada. ndasoloha avy zay vonina andao hita zany taizany fofonato marina apreto am'izay torche lalotolotra hotratariny eto androany zay olona ato aiza to tsisy olona marina hoa tsisy an'izany izy dia nijanona teo koa le feona marito teo. Tena mahagaga. Ay inona zany voataka ny lotongotro zany marary ka tsy lovo lesy atsolovo hoe oay marito de tandramokotra fa ahoana na tonga andeha teto hoe zavatra mipirina ry ambany tohatrady i ve de eto ty ny taosiny alotolotra eto ty no loza fa tena miparitaka daony reny le planche analamitsika isela teo jereo reo Andriamanitro eny tokoa fa ahoana zao ry dada sineny ohatra ny marikoditra fa hafa reto tena misy mpangalatra tafiditra mihitsy ato ka reny aloka anankiroa oay aloka nandalo teo aiza zany ry neny zove mipokaratsy teo faty zay mpangalatra tafiditra ato misy masy atanako lasa nitsofoka ao anaty rindrina le izy maninana hoe reny lasa nitsofoka ao anaty rindrina ao le aloka anankiroa nitsorika be teo tena hitako mihitsy rindrina hoe reny eno ahoana koa zany boda be ny lohako fa andao ialetoko andao raha tezy ialeto maty asofoko tolotra sa manino lahy misy miteny ato mitsofoka ato ry dada maneno be mangoritsina ny vatako tarito tolotra dia andao ialato raha tezy andao ialato nanaolona zay efa tsy maninona tsony ary dada ka ina ary natao hoe ialeto ve tsika tonga manko dia ahorona daony ny entana raha ialitsika ka zeranareo mianaka ihany fa mpanantanteraka fotsiny ako za mbola tsy aleto zany ry dada fa ahoana ty ka raha tsy fantatro nymarina tsy aleto ny marina amin'inona lesy tolotra momba ny zavatra nitranga tao amin'io trano andrefan'io sy ny momba ny fano izy efa hoe le tovilany fisiny tatarainy tamiko anao re zany avery matetika amin'ny foana le hoe esory ka lasa ny saiko ary mino fa na ialy eto azy tsika tsy maintsy mba olo teneniny amiko foana zay dia aleo ka roana ny antony diny eto fa rehefa tsy eto tsony ange saharitra be ny verenana itsofotsofoany eto indray ka ny fomba ahoana nefa nikaroanao an'izany anao ankety ary neny iza mety teny aminao eo rindrivotra tsy maintsy misy olona any rehefa elitady ve tsy ahita ihany eny ariko ny aloha dia so sanatria misy mahazo ny ray amintsika telo mianaka eto natahorako satria efa hita fa trano misy lolo zany ty masoko zao mihitsy ny nahita aloka mainty anankiroa dia nitsofoka nakao anatin'io rindrina be ao ambany andrefan'io tolotra de ho vitany lafy elako nenina ary dada manana tsindromandry fa tsy maintsy ho fantatro ny marina na oela na oaingana fa ahoana nefa ny fandraisan'ny lany tenin'le hoe fanomo hoe esory ato esory ny lahato aho izy fa tadiaviny avako raha vao io dia esory ato de olo ty de inona ny dikan'izany tolotra eno ka raha ny fahazaoko ny lizy ange dia
may izy dia voahidy eo anaty zavatra anankiray ny fatiny dia asainy esorinao. Zay ve no maton'le fofonafo? Mety zay angamba. Karaha hoe voahidy izy tsy hoe tokotany mihitsy no anentoenty fofonafo be ohatran'ireny fa ao an-trano ohatra. Dia ahoana koa le silaka karapanondro mahita teo tokotany ka? Asa zay nge mahagaga e. Raha tsy hoe nisy namono izy anga ny vonoina dia nidorana. Olety dia tonga mipitika tetỳ tokotany ve le silaka karapanondro? Le ndan'le namono azy ohatra ny akanjony. Nisy volana zavatra nalainy tao posiny. Zay vao nidiny tao dia mahitaoko. Raha mpanohatra lesy alahy dia tena biaingam-panahy. Raha mpanohatra ho mahay mamorona masika. Tombatomba-kevitra ihany amin'izay zavatra mety hitrangako. Eny mbola tombatombana fotsiny nenilahy. Mahafana ve le kafe ora sendra? Jereo vao patanao fa za aloha andeha hanasa lamba rehefa tsy angorona entana tsony zany tsika e. Isotondranao ry tolotra. Dia izy ny etsy nividy laoka zany raha ohatra ka hanasa lamba indray ianao? Asa ny akanjoko areo maloto daholo tsy maintsy sasanako. Aleo andehanako e. Any aho dia mba manontanytany ny olona. Ay ve zao neto rehefa tsiny eo ihany fa tsy dia hoe be olonako. Dia aiza ho azeto zany mpivaly trondro. Trondro no mantsy atao laoka hozy dadako. Andraso hoe airy amin'ny sisin'riko sady misy trondro gasy vaventy rehefa tsara vitana. Raha dada mantsy ny tsara vitany. Ohatrina kilao azafady eo. Ohatray totra ny gagagaga zany ko ny olona mahitako. Zatra mahita neny angambany. Tsy apozony hoe misy tovolahy sa ve iverin'le garde taloha ihany ay iny tokoa raha mba aiza no mipetraka e. Iny ko zao ny tsara nytanina atao akety. Raso rangamody ampiresahako ty mpivary trondro ty. Sady izy zao falifaly fa mahalafo be. Ono raha misy azafady hoe. Milaza tsy mahalala ninninina izy. Voangana izy ny tonga teto ambodro. Mino anefa fa mahalala zavatra izy fa tsy tiatiny. Hitako amin'ny fijeriny. Ranga ny lalana moto no asiana olona. Maika andrahoana koa ny laoka. Ka tsy le tovavy hitako toa tsy mitrano ve ny tazako orinako iny. Mivikiviky dia mivikiviky miloloharino andeha ody ankizy zany e. Tsy mbola hitany afa andraso. Fianako ato ambadiky ny lobolobo atiny dia hotairiko. Iny fa manatona. Ny maso amin'izany any aoriana ihany. Eto amin'izay. Ie. Vonjeo! Sa ihany fa aza taitaity. Hoay marina. Tena mangovotra be izy. Ny enjera ny arony dia very miparitaka amin'ny tany dolo ny ovo sy ny karoty. Ao fa apiko anao hitsipona ny reto. Ka zao fa ka ho avelanao io zany reo entanao be dehibe reo. Inona ty ahoranao e. Aza manafa tsy olony ratsy akory. Zao hoe gardien vaovao amin'ny trano monsieur Zilin io zahay. Tolotra kiny anarako ianao ponina efa ela tety e. Zay marina. Tsy miteny izy fa mivandravandra fotsiny. Raisiny le arona dia mitady andeha andositra izy. Raso fa tazomiko tsy avelako ty. Aza tazominao ny aroko ka. Fa ho aizy ianao e. Efa hoe tsisy atahorana ho amin'ny momba. Vahiny aho dia mitady olona tompotany ety azo itokisana iresahana. Mba miangavy re tahin'Andriamanitra.
Tsy avelan'ny olona miresaka amin'ny vahiny ety ohatr'izao Fa maninona kosa ha? Inona ny antony? Nolelolo ao amin'io trano io. Sambotra be izy marina. Zaho koa mba matahotra fa tsoriko aminao Zay telo mianaka mihitsy moa zany le. Ary efa sakialy tadasin'iny fa zaho moa tsy nety. Ny antony dia te hitady marina momba ny fano Fano? Taita be ianao fantatro anga fano. To taitra mantsy ianao ko. Mademoiselle, fa maninona ianao no mitomany Hono fa maninona ianao? Satria anadahako fano ary matao izy. Marina ve? Fa velon'ny Monsieur Arthur. Inona aloha nahafaty azy Inona ho any nahafaty ny fano? Tsy afaka hiresaka aminao mihoatran'izay enta ty ny ariko. Lasa aloha may ve nahafaty ny fano? Tsabotra be indray izy. Asa tsy haiko. Veloma ianao Mademoiselle, raso aloha raha tena navavy fa marina ianao apeo hitady marina sy hitady azy. Asainy soronao angizy hoe mitady azy nareo avany. Zay ny tena ny tamiko. Io fa janona nitsatokako dia nitodika kely ety. Iza ny anaranao azafady lasa ihany izy marina. Andeha oboko aranga. Dia zay ny diako teo ry dadasin'iny Hitako nahatrako. Tsy ho masaka ty trondro. Dia hono ary ty tao velany tao zany la no niona tamin'izany tovovavy zany. Teo mbany vavadika teo Ary zay zany nampandosondositra n'le kialakeliko. Matahotra izy. Tsy vitan'izay matahotra angizy fa sady malahelo tezitezitra nanidy vazan'izany ko moa nanonona ny anaran'ny Monsieur Arthur. Fa inona marina ary ny zavatra nitranga tato dia tsy maintsy ho fantatro zany ry dada. Hokaroako alehako ao tanàna io iny rapitso. Ary tsy hamelanko raha tsy mitantara. Za no mijaly iseo an'ny angatro fano isan-kalina ato zao ko. Ohatran'ny ty Arthur ary dada fa tsy atory ny olona. Tolotsa lavia tena mba marina ka raha vao mikipy ange dia manofy amin'ny fano foana Andrasy fa andorako fato-bola ao an-tranonao ao Zany tokoa moa ny fomba fandroahana lolo. Zany mihitsika dia fingotra. Dia tena ataovy tokory ny eny sasany alina zao. Mbola tsisy ninina loatra amin'izao na andaita tokoa le kafe mahery ny boboako ny sotroko teoko. Totra fanina indray arako. Ary an'olo amaky boky any inona zany? Le boky ny vakiko ny latsaka any amin'ny gorodona anyko. Ary ndremana teo kaiko. Foloraly Andriamanito, ary no mazava be tazako eto amin'ny elakela baravarakely io. Andraso loza marina fa misy afo miredareda be eo tokotany andrefana. May ve miplanse? Dada zay indray le ty fa misy natolotra avy dada ty aloha avy aloha. Inona ty mampisefosefo amin'la ty jery afo milelalela be io. Andriamanitro, inona ty mahio asa
ohatra misy olona anankiroa mamilo nge reo e. Aiza ty zany fa Reo e, jereo tsara fa reo dada. Ino alisy andolo izy tonga dia ale eny anganla. Aiza nareo mianakireny? Mijanona eo anao fa tsy makaty tsony e. Eti nitao satolotra anganla e. Fa idio avy any anaty ny trano raha matahotra anao fa mandondolo ihany zay rehefa tonga e. Andolo etsy e, tsy fantatra tonga e zay maheo na inona anganla oa. Voiva vadilo etsy e, anganla tolotra. Lisy ny anio fa ela ny tovatoana loatra laisany ka. Dada ndray lesy fa misy inona e ha? Ka tsy misy afo tsony nge eo e. Ohatra e, maninona? Efa hoe tsy misy afo mirehatra tsony hoa eo. Elaza manany any io tolotra. Mba iala idirako e milala io. Aiza zay eo e, fofony sisa. Fa hoana koa zany tolotra. Afo milelalela be tazana teo velo ty dia tsy efa hoe misy ololoko. Laso aloha Sy dady iny e. Ijery akaiky aletsy a. Teto mihitsy le izy. Ka aiza zay eo, ny tany raha tsy mahamay akory. Atay marina, vinona fotsiny zany le teo e. Afonangatra. Asa tena mahagaga ty letsika. Ino dada ve zany e? Inona ndray? Zany olona be dehibe momonina zany. Izy zany tena tsy azoko veriko aloha e. Ohatrany mivavaka. Oay, misy zavatra mianjera koa nge zany. Any ambony zany. Andao jereningana lesy e. Ela miandro ihany ka. Eo ala miandro raha matahotra. Tsy janona rereto azy. Ka andao raha lesy andao aingan'lay. Kely zao misy efitra misy gorodona fa tsisy varavana sy varavarankely. Efa voalalitra somantsara ihany koa nefa. Sady efitra malalaka be. Inona reny kikika mirindrindrindra? Reny ve lesy dia naturelina ohatra. Ahoana eny? Ary misy migongonona nge zany e. Dia mitomamoramora. Ino dada ve zany? Ino lesy henoko fa aiza nefa zany zao ka. Dada misy olona eo. Aiza te sy olona eo a. Elaza manaitra fa mandreraka. Reo mivezivezy ao anaty rindriny reo e. Lehilahy anankiroa matahotra. Andao andery dada. Tolotra. Andaso aloha e. Tena rehefa tratsy-tany tala. Le nasolotomany aloha reko tsara fa zany mandeha eo anatin'izany mahagaga. Tolotra. Tena efa ny an-trano sary ny tala. Mbola hijanony etrany ve tsika sa ahoana e. Any amin'ny lany mety efa ny fanontaniako ry tolotra. Totsy ny teny tsy mivolana la fa mitanolika fotsiny eo e. Fano le olona anankiray hitako nandehandeha tao anaty rindrina ry dada. Faly teny andrasako velo ty zany zao a. Laza matahotra nefa mbola mifikitra eto foana. Efa milaza taminareo nge fa na hoaiza tsika ao ady tsy maintsy hanofy amin'ny fany foana e. Tsy maintsy isehoany foana. Dia inona zany ary ny tianao atao e? Hitady marina ary lely. Marina inona e? Misy amin'ny fano sy amatatra ny zay antony nahafatesany. Hipiraveriko aminareo ary zany. Andray, misy olona zany eo ambavady eo zany lesy a. Monsieur Julien ve? Raha izy zany dia mitondra fiara dia tsy maintsy miklaksona izy ko. Alefa hojereko e. Oay, mademoiselle. Manao ny tolotra. Tiana ny anarako. Ie, sakiresaka aminareo a. Mansoa re, mansoa. Tonga tsy nahatsona nasisika ny razany ty. Vosaika ho any mihitsy azo. Misy vahiny tsika dada sineny a.
Ay ve, mandrosoa ampandrosolesy izy a. Manahoana re tompoko? Salama tsara ka. Mipetrapetra retsy a. Misaotra tompoko. Ka izy le tovavy mifanena tamiko ry dada sy niny le hoe anabavy mifanono. Tadidy koa izy. Ity nanao anarany re. De faly mahafantatra anao zay anaka. Ka tsy zany fa saky resaka amintsika hono izy. Eto raha ny teninao fa miaino zay hoe anako. Zao ary voalohany aloha de miala tsiny aminareo tompoko. Leveriko fa olon-dratsy koa mantsy nareoko. Olon-dratsy ahoana moa? Olon-dratsy ohatran'ireo mipetraka tato taloha Monsieur Arthur sy ny namany zay nampiororo manodidina tety. Ahoana tsara hoe ritina fa inona no nataony Zava-doza tena zava-doza no nataony reto nanompo zavatra izy de nanao fanekena tamin'ny devoly mba ho lasa mpanefoefo sy be voninahitra. Ay ve? Nanao sorona noho zany izy satria mitady sorona le zavatra topony. Raha latsaka moa zany namono olona ve zany izy? Voalaza anao indrindra. Betsaka mihitsy ny olona no vononina latsany aina tato. Tao amin'ny trano andrefana io. Misy efitra malalaka be ao ambany ao. Ay ve? Ary zay zany no mampisy lolo an'ity toerany tiako. Ary mety zay koa le efitra malalaka be maizimaizina azoko nofony ray alina iny. Ao ambany ao? Ao amin'ny depô zany ny lalana midinao amin'izany? Ao amin'le varavarana vy kely ao ambany tohatra ka ao misy lalana midina makao. Fa mihidy be ary io ka. Ay ve, aty amin'any fa nalahidiny io. Fa ahoana ve? Miasa tato ange za taloha Tato amin'ny Monsieur Arthur ve? Mpahandro sakafo nasako tato ary maso mpandrafitra trano fa zay anadahako moa zany sy le namany atao hoe Rasamizay. Izy roa lahy ireo no nanao an'io trano be andrefana io. Fa hono Artina, dia inona zany no nahafaty ny fanoana dahano ka? Vonoiny Monsieur Arthur izy sy Rasamy. Andray marina. Dora ny anadahako. Tena zao kosa Misy Rasamy dora ny daholo. Tao ohatra ny torandry zareo aloha ka. Za tonga dia nitsoaka vao henoko hoe nandora azy ireo. Zay anaka. Zakako nijery azy. Tsisy azoko atao nefa. Hitako mifatotra ny taritaritsiny zareo. Mikitay efa nivangongo tery atokotany andrefana. Andriamanitro. Fa inona hono ny antony namonoany azy? Ho atao sorona ve? Tsy mikasika mipiasa mihitsy izy raha anao sorona fa misy zavatra hitan'izy roa lasy tokony ho hitany tetratra izy ireo. Inona zany Ritina? Zao ary ny zavatra niseho iny alina talohan'ny samborana sy namonoana andry zareo. Efa vonona ve le sorona Brigita? Filomanana nge ny andro zao Fantatro Monsieur Arthur, efa voninao ka. Tonga dia aseva fatotra kaleba dia ampandriny eo amin'ny hotely vato fa ho avy dia asay vonimana akory zareo mpisorona hivavaka. Ino lava izany? Ko tsara ality zany fa tsika ge efa tsy avela-drano sy makaty amin'ny faritra ty mihitsy. Ina litira le ty Ka adiniko ato ambany ato daholo nge ny fiasana amin'ny lesakosy. Tsy maintsy alaina. Alay vohira letsy sao dia tratra dao hiala kera letsy. Vojeo! Oentinareo aiza? Avelao Oay le ty misy tovavy mifatotra taritindry zareo iny ambany iny. Jereo ange ty anaovany azy Vola ndefa aloha. Reso lesakosy le tsy atao andrefa ziady diany Ainy alina sao dia misy mahita eto ihany kilo. Inona nataonao rorolahy io? Nosy ty fa tena tratra. Misy kaleba. Naka n'ity sakosy nisy fiasana ty zay fa adinona teto misy kaleba. Efa tenenina fa tsy azo olena ty faritra ty. Eny ny sisa ny tandremana fa tara loatra. Efa elaela ngiany natazana nareo rolahy antsikilo taty areniko dao ny resaka. Fa tonga dia manaraka zao dia zao nareo rolahy fa tsisy resaka io. Aingana ho dia midira amin'ny varavarana eo alohanareo io.
tosiny sy ny takany avy aoriana izy roalahy dia niditra tao amin'ilay efitra kely dia nidiny avy aty ivelany ny varavarana. Tena enjany zany fa hono taiza zany ianao nahita sy nandeha n'izany rehetrarehetra zany ka? Andeha anatrany varin'izy roalahy any ambony any ndreny zareo hitako mivoaka ny efitranony sy nanaraka an'ilay lalatsara lavabe mekandrefana iny. Gaga dia napetrako ireo lovia ary narahako moramora vato arindry zareo. Izay ny nahenoko ny resany. Kanjo nibotra tampoka avy eo amin'ilay efitra anankiray teo aloha kaleba dia nitsatoka. Gaga nahita azy roalahy. Zaso ihany fa afaka niafinaingana tao ambadiky ilay andro lehibe iray izay ka tsy hitany. Dia ahoana ny toyany avy eo? Rehefa avy nanidy an'izy roalahy kaleba dia tonga dia namonjy ny Brown Monsieur Arthur. Toy izao koa ny resany tao fa mbola henoko tsara ihany satria tsy lavitra teo ny birao ary ny teny mafy be ry zareo. Tsara hoe kaleba zany ho asefo nahitany tsy tokony ho hitany. Dia aiza izy roalahy zao? Nidika ao anatin'ny efitra numéro 4 ao. Inona natao azy ireo Tsy sefo zany fa tonga dia tsy maintsy fitaina avy hatrany ny aminy. Vonoana izy ka ho vonoana miaraka amin'ny sorona atao rehefa avy eo ve? Tsy dia tsy azo afangaro zavatra fa ny sorona any io. Tsy misy raha hafa azo alatsaka. Ka inona zany no atao? Dory izy. Teo dorana velona ve? Trondromy aloha dorany dia saivo manangona kitay eo atokotany andrefany eo ireo mpisorona andoro azy. Naheno azy zany dia nitsoaka ny ala teo ary nidina tany ambany tany dia notato. Mbola nitsikilo teo amin'ilay vavahady kely ihany efa avy eo. Ary ndre nitazako izy roalahy mifatotra sy tsy mahatsiaro tena intsony. Taritaritiny kaleba nakeny amin'ireo tobo-kitay izy. Zakako nijery an'izany ka tapa-kevitra fa andeha handositra hiala teo. Naoriko ny enta-keliko dia lasa anaka ao atsimo-trano. Nianika teo amin'ireo biriky ny tobo tao ary nitsambikina tany ambadika tany amin'ny alana kesika tany. Izay vao niazakazaka aingana namonjy anam-bodro. Tao nisy ny namako atokisako izay nanafina sy nanatitra tany amin'ny fiantsonan'ny taxi Brosy vao maraina be tamin'ny 4. Tena indray fiara nandeha tany amin'ilay faranay any Antananarivo. Ay ve? Fa tsy ao ambany andrefanao zany ianao no mipetraka? Ka bebe anay no mipetraka ao. Manakilemy izy, mona tsy miteny. Tato arina reko narary izy fa tsy netinidina taty mihitsy raha tsy efa fantatro tamin'ilay namako fa maty Monsieur Arthur sy Mademoiselle Brigitte. Ay fe zany tantara dia hono ahoana no nahazoana ho an'iny fanalahidy iny zany ka? Latsaka fa niposiny kaleba ngamba ho izy ty fa tazako nangirangirana teo amin'ny tany dia ndraisiko Ka mety latsaka tamin'izy nitaritarika an'izy roalahy ngamba na talohan'izay. Zay zany nahatonga nao kodikody matahotahotra ny fona mijery aty. Ie, tena taitra be aho hoe misy olona hafa vaovao tonga indray atoko. Neveriko fa kaleba ny manangon'olona indray hanon'ilay asa ratsiny. Kaleba? Mbola antoko moa zany izy? Mbola aniny fa tsy fantatra izay nalehany. Mety saitsofoka eto tsony izy zany ka. Dia asa reko. Dia hono nidorany zany izy roalahy tena ataony aiza ny fatiny satria nalaveniny zany kitay zany zany tsy hitanay tsony. Tsy maintsy kaleba nanao an'izany angamba zao. Mety ho izay mihitsy aloha ary atao tanàna ato any matoa ny teny tamiko hoe esory ato fa mety nasitriny ato nge zany. Ka izay mihitsy mino aho fa ato izy fa tsy levina hatramin'ny taolam-balony akory. Mahagaga nge dia
fofonafo manento eny sisa heninay amin'ny alina dia afinangatra no hita afinangatra ahoana tantarao azy de sy nitolotra teo akaikin'ireo fasikasikravy eo amin'ny tobo ireo mihitsy matsy ny natsangany zareo ny antotana boaron sy planche nandorana anazy rolako ve dia izay zany ange no nampikorotana an'ireo planche sy boaron rolavy fa tena ifanona dahanao sy le namany koa zany le aloka anankiroa tazako nitsofoka tao anaty rindriny ny avelony dia izany tokoa ve mahagaga ndrisy fa rehefa nieritreritra dia ao amin'ny efitra ray malalaka be fanaovana sorony io no naleviny ny fatin'izy rola angamba zany ve karaha izany tsy andao jerenao ianao fa manana fanalahidy miditra ao raha teo ka raha zaho aloha dia tsy afaka mbola mikarakara ny neny be sady sao dia mitantainao iziko aleo raha riva miverina raha sitraka reo dia ho hita eo izay atao eny ary sao anao sy dada sy neny ka tsy maninona re aleo izy hiverina ho hita eo mihitsy izay farany tiako rehefa hita mantsy izay marina tonga dia miala eto amin'izay tsika dia izay re zany tiana mahazo miverina ianao eny ary angatadalana ary afa mandra-peonina telo mianaka andao retsy mandra-peonanaka atero ambavady le sisy tolotra dia idiako sa ivavady io faty any tia ny masoandro aiza ary tia nizaiko io sangamanyko aleo vako ny vavady zay avo tonga ka mandrosoa re mandrosoa tiana io fa tonga izy ry dada hay ary efa riva sy maizina be ny andro vo tonga ndre miala tsiny fa zay mihitsy aho vo afaka reto sa tokony andro maraina ve aleo tonga dia lana nenina zao dia zao velesina vy dia mafana fa tsy ano andraso lava zao ka andao kosa dia mitondra tory sy dada fa zany efa mana efa misy ty lasa zay sendra andao ary tizo le varavahana vika izy aleo aloha vaiko ary zay tsy eo amin'izay ary tena mamaizy misy zany oay zany fofinaty marina izany aboly zany feno ranomanitra ato dia vovon-javatra sy ranom-panafody reny ampiasainy zareo atao memoka amin'ny sorony reny andraso hoe retsy boky natoly tsy haiko fa atao hoe karazana boky misy sarina biby sy sary hafahafa misy boky fanaovana mazia aza hono amin'ireo tandremo aza mikasika ninina mihitsy aloha tsika jereo nge jereo retsika io misy lamba maintimainty sy menamena be dehibe mivalona dia sarina kitana sary hafahafa retsy amin'ny tazery retsy raha feno sary vongana vita sikota daholo tandahatra tsara ndray reto izy atao inona zana reo tsy haiko reko misy anarany daholo reo raha nareo ary ny mahita an'ilety pony ao sarina vehivavy ohatry ny biby hafahafa zany biby lava sady be dehibe ny volony dia misy eratra sy rambo izy ary mainty ny masony fa hono anaka ianao zany nahita an'izany sa efa niditra tato ianao tiritiana raha matoranja le mpanadio trano ny tantaran'izany taniko manadio hatrany ambany izy sy haiko rehibe ary zaniko ay tena tsy haiko mihitsy zao ka ato ny tohatra midina makany ambany oay
Vary totohatra vato lava be. Sady montokotina fa tandremo sao dia mibilisatra. Tsy lofo tsara ary ny lalana e. Tonga ty amin'ny farany ambanisika. Ato ilay efitra lehibe fanaovana sorona. Tena maisomaisona. Ie, reny tsatokazo efa vondomenaka miantokantony reny na rehatra dia mazava be ato rehefa hanao sorona ry zareo e. Misy lavarangana manodidina ery ambony mahatazana ato. Izany karazana fofona marina. Tena manetoeto sady manepotra be enjana mihitsy zany. Ary efitra malalaka be mihitsy izy zany e. Oay, tena io le hotely vato azoko nofo ry dada. Tena zao mihitsy le izy. Ary mbola feno raha efa maina eo atapony. Jereo ange? Ohatra marina fa raha inona reny? Raha andreo olona avy natao sorona ny tapahany-doreo. Losa de inona koa re tsy miantokatona ambony rehetra inona reo? Antsy reo e. Antsy isan-karazany sy famaky maromaro. Toy inona reo? Reo le anapahando. Aza misaintsaina amin'izany fa izay misy any fano zao no andeha ho tadiaviny malaky nareo. Fano? Aiza tokoa fano? Retsy misy vatapaty vitsivitsy retsy. Sao dia ao anatin'ireo? Tsy maintsy sokafana zany reo. Sokafy ry dada? Oay, inona zany? Tena le farafarambiany ambony zany mikaratoko zany. Marina ve? Tsofony rivotra angamba. Ka tsy zakany rivotra zany io e. Sady takotakona. Ino nge zany? Misy olona midiny zany. Izy zany. Za ihany raha matokely tiana. Kaleba. Hitako ihany ianao lahy. Elany niodikodonako mangina tety amin'ny manodidina tety fa tsara vitana. Ianao rehetra sisany tsy maty tamin'ireo mpiasa rehetra tato. Voaterina repaka daholo fa vavolombelona mampidoza. Mahafantatra ny tsy ambaratero. Andriamanitra, tsy vaninareo e. Tsy vanina ianao. Sady fononareo ny anataoko. Tokony ho faty akory fa nitonantonana loatra nahitany tsy fahity e. Efa nirarana tsy oatra amin'ny fefy. Efa nitsinjan-dratsy natao Monsieur Arthur sy Mademoiselle Brigitte fa ianao mihevitra mitsotratra ny alika ve na ela na oaingana. Mangina ny vava dia misakisay ery fa sorona vity dia androany a. Nataonao aiza fatina natahako e. Antanio azy rehefa meonany akoatrinareo. Lasa mekary ery amin'ny hotely vato ery dia midabo. Azafady tsy manaiky ny anaovana sorona sy amonona ny tovavy kosa aloha zay nangaty Zany mihitsy e. Ataovy ampiny ny raha nalatsaka hatramin'izay mbola ho anadinana ny tananao. Moramora ny vava sa nitadinina koa e. Tsy mahafantatra ny Kaleba nga. Tsisy matahotra anao zany eto raga. Io Dadastina, andao anao valanga arety mety izay olona anankiray eo. Oaiza! Metse mahereo fa basy anankiroa reto atanako reto. Tsy salasala mihitsy any tifitra. Lozy ty marina. Tena mitazona basy ray avy ny tananao. Maneke moramora ianao miakatra eo ambony hotely raha matokely a. Maneke! Inona nefa inona nefa ny dikan'izao e? Inona? Ny dikan'izao? Dia ampitombo ny heriko sy anohy ny tantara. Nareo mianakireo tonga dia memora lavitra ery. Aigany! Lozy ty ry Andriamanitro. Raha zaha rery no nataoko barofo tany ty fa ny ainy dada natahorako. Tsy nisy any tolo zany.
nalao viveriniko ny nilanako no atahorako zay mitodika makany amin'ny rindrina dia ambony ny tanana anga vitina dia anareo indray matsy tandremo fa za manana maso anaoriana tsisisa ohatra ny ela be koa izy telo mianaka izany fa maninona ary misy fiaran'izany zany eo ambavahady zany eza ary zany maneno ny sonnerie aleo aloha rangaha jereko eo mihitsy dia antaniko moramora tsy amo mihitsy raha vao olona fahafa fa hiantso andry dezy iza hoe za ihany monsieur Julien monsieur Julien ho zao alina be zao ve fa manenina koa ay ve ianao hoe andrasy fa vahaiko ny vavahady manahoana ianao monsieur Julien manahoana ianao madame Sintra andraso apiditra fiara vetivety aloha ka mandro soa ary ianao monsieur Julien aizy monsieur Radezy tsy ao izy mianaka fa aiza amin'izao andro alina izao ka andrasy fa tantaraiko anao zava-do zany madame Sintra tena tsy nanapo an'izany Arthur ve Andriamanitra manganoano maso monsieur Julien zay koa zany talanjona monsieur Julien zao izy telo mianaka dia lasa nidinao aloha dia mbola tsy niverina ka sao dia tokony ho jerena any ka saika vao hijery azy mihitsy antonga ianao na dia matahotra azy aleo jerena aloha ty madame Sintra mahagaga zany ve eny so ihany fa manana lakile mitovy amin'ity ay kosako izy to tsy ato izy telo mianaka tsisy olona ato ho atsoko ve andraso fa misy tohatra hitako midiny ndre amin'ny sisindreko maizina be izy zany otsolovoka mijery ny telefona fa manara moramora vaorina ianao ary tandremo jereo tsara ihany nisy nantongotra tena no vavako tsy afaka miteny tsony inareno atao Andriamanitra jereno faty fotsiny vetina ho faty ohatrany fanaintso nisy fanakahatsy anio azany vao tena ho faty koa Andriamanitra amalawala dagodo barula alawa dia
Iny fahakariny amboniny tanany mitazona azy. Tena ho kapaina ny tendako. Tena ho kapaina ny tendany tiany. Dadada, inona no atao hoe toety andoranga na hoanina soany andoranga? To misy mitazona ny tanako. Fa iza? Tanana mamanala be. Oay, ifana. Tena ifana ho hitako mitazona ny tanany Kaleby io dadada. Jereo fa ahoana ny tanany. Marary ny tanako. Maty nakapony amin'ny tany dia io tonany io. Androfonjenaingana dia vanitiny e. Fa misy nato Monsieur Julien. Oay, neny marina, saika maty zay. Tsara zany efa ho avy ihany koa ny polisy izay natsoko teo e. Any amin'ny tribonaly ianao mibaboka ny eloka rehetra nataonao e. Ny rahalahako moa efa maty iny. Zay no anjarany. Izany aza tsy nieritreritra ny fiainana ohatr'izao zany mihitsy ahy. Ndry mangano any ny maso Monsieur Julien. Ny teninao no tena mampiritritra Monsieur Radeza. Ka zay nge nahatonga hialam-bola maisin-dratsy tany Mahajangy mba hiakatra aty. Sady hijery ny tena marina. Kanjo ahy izao. Alohan'ny hitondrandreo polisianao Monsieur Kaleba dia mba valy kely aho satria izay ny zava-dehibe amiko aloha. Aiza no nasianao ny fatony anadahako? Valy izy Monsieur Kaleba. Ka tsy ny avelo fandray ngamba no arafay aziko. Le tanana mamanala. Tsy ka aiza re? Ao anaty rindrina. Maninona tsara? Nafangarinay tamin'ny mortier nandalorana ny trano andrefana. Andriamanitra. Loza marina fa torany ity. Tranona fiaridada sy neny tamin'iny tantara ny ainatsika iny. Tena enjana lesiny marina. Naharodana mihitsy moa le trano nangalana an'ireo tolam-balo mifano sy rasamiko. Za moa lesiko. Zay vao nitsiponina tsirairay dia nangonina daholo hatramin'ny lavenina. Nofonosina dia nalevina tany amin'ny fahasan-drazana. Tena mampalahelo lesy. Rehefa tsy sasany izay naleviny zareo tao ambany tao ihany moa dia tao anaty valapaty. Tena biby zany raha olona. Tena biby lesy. Tena ontsa mihitsy anie nijery an'i Monsieur Julien e. Tsy napoziny hoe nahavita an'izany mihitsy ilay zandriny. Monsieur Arthur? Nanao pakta tamin'ny devoly. Dia azon-dozinina loatra nefa tomba olona nanana ihany ange. Eny lesiko. Tsy mety afa-po lesy ny olombelona. Izy moa efa maty ny Kaleby ity ny tena vomafiko. Nikatra mandra-pahafatana. Fa tianako no tena mampalahelo ahy. Hatramin'izao dia mbola ao anaty fahavoazana ihany. Onjonjon'izy rehetra sisa ny fiainana satria tsisy afa-tsy izy menada ihany angeo ny ray tapo e. Taony meny Monsieur Julien vola be oatra antsika ihany koa izy teo ka. Monsieur Julien koa no nikarakarandreo razana sy momba amin'ny fandevenina rehetra. Tsy dia herika an'le trano tsonika aby Monsieur Julien ko. Nidorany daholo ny boky izay rehetra tao anatiny taoko. Ka mbola ho dioviny angalany mpivavaka hono io dia ho amidiny. Zay aloha ny teniny tamiko. Eny fa afadoza aloha tsika. Saika maty vita sorona tany ko raha nisy kely. So ihany keo aloha fa nisy any fano nitazona ny tanany Kaleba efa nandray antsy hamono an'itiana. Fa nanofy amin'ny fano tokoa nge ary le. Ka zao e. Nisaotra izy. Faly ery. Nivoaka avy tao anatin'izany afo nangatra.
avy eo nizotra moramora ny akandrefana tany izy fara moa dia nanjavona tsy tazako tsony zany ry dada sy neny tena misy tokoa lesy ny avelo nahita ka tena mino lesy tolotra misaotra n'Andriamanitra aloha fa tafaverina soma tsara ty antranontsika ihany sike tena marina zany tsy anao gardien-tsony aka dia ao ampidiny indray aloha ny kafe raha sendraka indray le kafe norenesinao teto amin'ny radio Don Bosco ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe afinangatra nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine nainonao ny feoan'ny Arliva Eva Lili Faly Anjarliva Sinezy Clerc Antsaravaka niaraka tamin'ny Rakoto sy ny Ravo Panatotosa Bruno Rakoto Malala nandray ny feo Tovy Razana Mamonjy Radio Don Bosco